dia ampifaliana sy ampitiavana hatrany hatrandray no anolorana ny arabo mba ampireritsoa ary manonona ny fahatsaran'andriamanitra ho tazana ho hito eo amin'ny fiainanao zay manaraka hatrany fandahana fiainam-bavao eto amin'izao plateforme mahafinaritra izao. Pasteur Tojora ny Avagomanana no miaraka aminao. Manasa anao enoetra amin'ny farany anety afatra ity fa hampahery ny fanahinao, ampitombo fononao ary anova mihitsiny ny fomba fisainanao eo apetrehana ny fiainana. Ianao nga man'le olona mety mora malakivy hatramin'izay rehefa manao zavatra, raha vao misy manakana dia mijanona ianao, raha vao misy somary manakihana na mikritika dia mitady hiova hevitra ianao. Rehefa ao anatinao nefa Kristy Jesosy, rehefa andraisinao izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, rehefa avelanao ikoriana ao anatinao ilay fiainana vaovao na le fiainan'Andriamanitra, tsy hay sakanana ianao. Izay ny loha hevitry ny afatra androany, fiainana tsy hay sakanana. Ivavakantsika aloha mba hahatonga an'izao afatra zao tena ho tonga zava-misy azo tsapaitanana hoe na iza hanakana anao amin'ny fanimpona, na iza hanakana amin'ny projet anao, manana an'le fiainana tsy hay sakanana ianao ao amin'ny Kristy Jesosy. Ivavakantsika tompoko. Raha tsara indrindra misaotra sy makasitraka anao indray fa nomeno tombotsoa afaka tonga solombavanao indray anambarana ny vahoaka anao fa le fiainanao amin'Andriamanitra sy le fiainam-bavao amin'Andriamanitra, fiainana tsy hain'le raha tsosakanana, fiainana tsy hain'le raha tsopitehana fa fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao aza Jesosy tononoko hitondra fiatraika an-tsara amin'ny tsirairay zao afatra zao amen. Andalatsoratra masina anankiray ovakitsika filazantsarany Lioka toko faefatra dia hoy ny andininy fahavalo amby roapolo. Dia tezitra loatra ozy izy zay rehetra nandre teo amin'ny sinagoga. Zany hoe olona any am-piangonana aloha zany reto olona tezitra loatra reto fa dia tsy hay hoe ahoana moa zany, inona ny tokoteny-drenesan-jareo tao aloha zany fa dia tezitra loatra zareo raha nandre an'izany ka nitsangana izy dia nandroaka an' Jesosy hiala ao an-tanàna ary nitondra azy ozy ho any etapiny avoana ny orena amin'ny tanàna mba hazerany amin'ny antsana. Nefa Jesosy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha. Raha vakiny indray mpandeha fotsiny le andalatsoratra masina dia ohatrany hoe tsisy ninonina zany fa Jesosy nandeha teo ampovoany. Fantaro ry havana nefany rehefa avy nitoko teny Jesosy hoe ny fanahin'i Jehovah tompo no ato amiko satria izy nanositra hitoro teny somafaly, eny amoakany ao amin'ny maizina ao amin'ny mazava sy hanafaka mifatotra sy ny sisa. Dia ho Kristy hoe anio ny tanteraka eto zany soratra masina zany. Izay le tena tsy zakan'ireto olona tao anaty sinagoga reto hoe ianao ve zany le Kristy, fa manao ny tenanao izy ianao. Dia ozy ny Baiboly hoe olona iray fiangonana no niara-nirohatra hibata lehilahy anankiray hoentiny eny amin'ny avoana ho azerana any anaty antsana. Raha tanteraka zany ny fikasan'ireo olona tao amin'ny sinagoga ireo dia ho foana le famonjena satria tsy ho tonga teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, fa naseho an' Jesosy Kristy tamin'ireo olona ireo fa ny olona manana an'le fiainan'Andriamanitra na le antsoina hoe Zoe ozy ny amin'ny teny hafa zany dia manana fiainana tsy azo sakanana. Tia hanakana sahady ny amin'ilay andraiky mpanimpona sy anjara voatendry ny tompo izy ireo. Eny Jesosy Kristy aza hatramin'izy voateraka dia namoaka didy ny mpanjaka Heroda hoe vonoina daholo ny zazalahy latsaky ny roa taona. Tia hanakana ny fahaveloman'i Kristy. Fa notaniako aminao, nasakana sa tsy nasakana? Tsy nasakana. Mihina fa mamaly ianao dia hitetena aminao raha ao anatinao Kristy tsy asakana ny fanimponao ny aretina, tsy asakana ny fandrosoanao ara-panahy tsy ifisina, tsy asakana anao ny vavan'ny olona, tsy asakana anao ny hery ny mosavy, tsy asakana anao ny izaniza. Raha misy zany masakana anao dia mety anao sy ny fanapaha-kevitrao ihany. Mety anao mbola miroro-saina hoe an'olo tena ho an'i Jesosy ve sa tsy? Mety anao ihany no mametra an'Andriamanitra sy ny fiasany. Fa hitantsika eto ry havana, ry olona zay faran'izay tezitra efa romotra, nahoana no tsy nisana nendjitra tanana tamin'i Jesosy na ray aza? Fa taiza le hafanapotany amin'ny sinagoga hoe androany ireo dia tsy maintsy azerany anaty antsana. Toa ny nangina tampoka daholo zany satria naseho an'i Jesosy fa ao aminy le fiainana tsy hay sakanana. Vavaka manokana ho raisinao le hery ao anatin'le fiainana tsy hay sakanana. Ho raisinao le ositra mahery ka ny fanimponao, ny fandrarana ataonao, ny fianarana ataonao, ny fanangana trano ataonao, tsy fantatro inona ny fikarakarana dosie ataonao. Mila ao anatinao le fiainan'Andriamanitra, mila ao anatinao le fiainam-bavao amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny finoanao azy sy ny fandraisanao azy. Fa ambarako tsy hay sakanana ianao. Mino an'izany va ianao? Inoko fa mino ianao ivavakantsika. Ray tsara indrindra misaotra sy mankasitraka anao aminaran'i Jesosy tompo ny tenako ny amin'ny hafatra ny fampaherezana manokana teto amin'izao plateforme ny MCTV zao. Mivavaka satria misy olona isaky nanao zavatra dia voasakana, ao ny kivy, ao ny tsy te hanohy intsony, ao aza ny tena hoe ohatrany miandry sarahana ozy ny fomba fiteny izay. Fa no ny herin'ny teninao androany
anoho ny fanompona anoho ny azakazaka amin'ny fiainana anoho ny andraikitra amitatra amin'ny farany amindreo projet ny tsy raray avy satria ao anatin'ny Kristy dia ho vitatra amin'ny farany io tsy azo sakanana amin'ny anaran'i Jesosy amen. Inoko fa nahirindray ianao tamin'ny afatra androany ianao io mihitsiny tsy azon'le ratsy sakanana ianao tsy azon'ny mpialina sy pakala ho sakanana ianao satria ao anatinao le fiainam-bavao ao amin'ny Kristy. Pasteur Tojo Ranavaromanana no miaraka taminao manantena indray hiaraka aminao eto amin'ny fotoana manaraka ny lasanao tsy resy no avinao.